Lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany no nitotosaina teo amin'ny lapan'ny tanàna commune Antananarivo renivohitra tetsy Analakely ny alatsinainy 13 oktobra 1724. Fantatra mantsy fa norumbany ny tanàna Antananarivo renivohitra ny voalohany tamin'ny fifaninanan'ny tanàn-dehibe manana politika momba ny sakafo an-tanàn-dehibe na ny Milan Pacte Award teo anivon'ny antsoina hoe environnement difficile. Tetikasa telo no narosan'ny commune Antananarivo renivohitra izay nazahoana noty ambony avokoa. Ny amboara manamarika izany dia nisy ny vola 10,000 euro. Varavarana misokatra ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ny anivelany ny fahazahoana ny amboara toy izao. Manambara ny fietsepony ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Mahatsiaro hoe mahazo fahasoavana sy fitahiana rehefa miasa miaraka ny mpiara-miasa rehetra ary dia enikajam-boninahitra Antananarivo renivohitra satria mampahely antsika mianakavy izany satria taony fanana eran-tany nefa kosa dia itsika ny nahazo an'izy ary mahalesy lahatra ny ivelany ny zavatra vitantsika. Le izy nefa tsy hoe azo fotsiny le zavatra fa maninona le izy ny antony na lesy lahatra ny olona zay ho asin'i Monsieur Olivier fanazavana le izy. Rehefa azo koa le zavatra na lesy lahatra dia inona no ampiasaina azy eto avoakana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ary izay zavatra izay dia tena hoe ananantsika fanantenana be dia be fa manomboka izany zao rehefa mampiseho firaisan-kintsika miray saina miasa miaraka tsara dia misy vokany tsara tokoa izany. Ka dia izay no mahafaly antsika hoe tsy ambanintsika ataontsika mavisa-danja tsara hoe ay manomboka hitan'ny olona amin'ny famirapiratana Antananarivo renivohitra Madagasikara. Fa Andriamatoa Olivier Randrianarso izay mpanolontsaina manokana ny ben'ny tanàna Antananarivo no nandray ny amboara tany amin'ny tanànan'ny Valence Espagne tamin'ny herinandro teo. Toy izao ny fanazavana teknika izay arosony. Firenena maro be ny nanosiniana izy io afaka mijerynareo amin'ny tranokala dia hitanareo dia hoe le izy ary reo tanànareo tsy hoe tanàna amin'ny firenena andalam-pandrosoana fa isaky ny continente misy tanàna nanosinio nio le Pacte de Milan momba ny sakafo. Ny zavatra atao zany dia anoizana ny asa efa vita aloha sy aporsihana ny tanàna hafa izarana an'le traika efa sy anampinan-jareo amin'ny alalan'ny fampianarana sy fanofanana mba hahatonga azy anosinian'le pacte koa mba azahoany tombotsoa amin'ny fanampiana izay mety ho azony amin'izany. Nefa natombotsika aloha zao dia afaka le nilazaiko anareo teo misy ny jardin any amin'ny EPP reny le mamatsy ny cantine scolaire dia akoatran'ireny misy koa eny amin'ny Fokotany ny arrondissement zao betsaka no anao mitovy eto amin'ity parvis mba ho hitan'ny olona hoe ohatran'inona satria zavatra tsy mila hoe fantaniana be ny l'agriculture urbaine fa rehefa avy eo araka ny tenin'ny conseil spécial sur Vatomanga teo nefany mbola azo hitarina amin'ny zavatra be dia be satria tsy ampy raha légume fotsiny fa tsy maintsy misy apport en protéine dia mety ho tafiditra ao anatin'izany zany mazava ho azy ny fiompiana koa satria sady azahoana akoho iny na azahoana atody fa ao anatin'izany koa ohatra ny bitro satria ny antony io koa misy ifandraisana amin'ny hoe fanadiovana ny tanàna satria aza adiny fa manana zordira be dia be tsika eto kanefa reny zordira reny atao zany ny fampianarana ao anatin'le tetikasany antaninan'le vola koa zany atao zany zay misy tri au préalable any an-trano zany dia efa zarina ny olona anavaka hoe reto zordira reto le azo avadika compost dia tsy mandeha lavitra tsony izy amin'izay fa eo amin'ny Fokotany ho asiny sy ny arrondissement asitsika compostiera modèle dia ny any amin'ny sisiny moa any amin'le agriculture périurbaine vao maika isy elana amin'le fitadiavana hoe site de décharge izay hitantsika fa ny eo an-dalanitra zao efa sady efa ela be ihany ny feno ao koa moa tsy nisy tri dia fangaro daholo misy métaux misy ninina ka raha ny zavatra ao tsy azo ampiasaina satria tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana raha ny eo no atao zezika fa aleo manao vaovao.